Mifamotoana amin'i Jesoa Kristy anio faharoapolon'ny volana aogositra. Izao no manasitrana ny vatana, ny fanahy, ny fo, ny fiainana maro na ny fifandraisana rava. Manana fahefana tsy anerany manasitrana mihitsy aza no maheo aho. Ny azonao atao dia ny manandrana izany amin'ny fiainana eo anilako. Tsy manana ianao satria tsy mangataka. Mahazo tombontsoa amin'ny fanasitrana izay avy amiko tsotro izao ianao, na mitady na tsy mitady izany. Saingy manana ambiampy kosa izany ho an'ireo izay mangataka. Ny miaina akaiky ao amiko no dingana voalohany. Araka ny tombonao amin'ny fifandraisanao akaiky amiko no anambarako aminao mivantana ny sitrapoko. Ho avy ny fotoana ka izao mihitsy no anosikanao angataka ny fanasitrana nanao na ho an'olon-kafa. Mety ho eo na ho tsikelikely izany, miankina amiko ihany. Ny matoky atanteraka sy misaotra no ny fahasitranana no anjaranao. Mahalala no ahitana, fahasitranako daholo ny aretina rehetra eo amin'ny olona anankiray. Na tamin'ny mpanompoka aza dia hoy aho, ampo anao ny fahasoavako raha mangataka ahy hanala ny tsilo tao amin'ny tenany izy. Na izany aza dia misy fanasitranana lehibe tokoa ho an'ireo izay tena miombona inamiko. Mangataha dia omena ianao. Salamo 7:1. Fa izy no mamela ny eloko rehetra ary manasitrana ny aretiko rehetra. Jakoba 4:2-7. Mitsiriritra zavatra ianareo nefa tsy mahazo, dia mamono olona. Maniry mafianan zavatra ianareo nefa tsy afaka manana, dia mifanditra sy miady. Tsy manana ianareo satria tsy mangataka amin'Andriamanitra. Mangataka amin'Andriamanitra ianareo nefa tsy mahazo satria ratsy fangataka. Izay iarana ny filandratsinareo no angatahinareo. Korintianina 2:7-10. Fa mba tsy hampihibeboano ireo fanambarana tsy manatsala voaraiko, dia navelan'Andriamanitra izy zavatra mampijaly atao amin'ny tenako. Toniraka Satana mamely ahy izany ka misakana tsy eboebo. Intelo aho no niangavon'ny Tompo mba ialana izany aretina izany tamiko. Nefa hoy ny Tompo tamiko, ampo anao ny fahasoavako, satria eo amin'ny fahalemena no isehon'ny heriko tanteraka. Koa vao maika sitrako mihitsy ny reharia amin'ny fahalemeko, mba hambomba ny herin'i Kristy. Ka dia hifaliako ny fahalemena, ny fanevatevana, ny fahaterena, ny fanenjehana ary ny tebiteby, izay manjo anony amin'ny Kristy. Fa rehefa malemy indrindra aho no mahery. Matitoko 7:7. Mangatady omena ianareo, mitaidiava dia hita ianareo, midondony dia hovahana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita, ary izay mandondona no vahana. Amen. Jesoa